Miantso ny solombavambahoaka mitaky ny fanesorana ny filohampirenena mba hiverina amin'ny valan'ny fifanarahana tamin'ny mpifidy azy dia ny fampandrosoana sy ny lalàna ny sekretera jeneraly ny fikambanana ambalambahoaka Arsan Jean nambara ny fatao anatin'ny taorin'ny krizy lavareny dia miandrandra fandrosoana sy fandriam-pahalemana ny vahoaka malagasy. Tena mampalelo aloha ny zava-misy amizao satria tena zavatra mamoetra tsy azo eritreretina mihitsy hoe izany ny zavatra isy eto amin'ny tany sy ny firenena ity satria raha ny eritreretra ny vahoaka malagasy hoe nandeha ny fifidianana solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena dia hoe hiala ao anatin'ny krizy, izany hoe ireo olona roa no analan'ity firenena ity ao anatin'ny krizy. Zava-misy nefa mifanohatra amin'izay lasaka solombavambahoaka solovava amin'ny vahoaka indray no mampiditra an'le vahoaka ao anatina krizy vaovao. Dia melohanay aloha izay ambalambahoaka dia manameloka marindrano amin'ny fomba mamoetra ohatran'izany. Manaraka an'izay manao antsoa izay amin'ireo solombavambahoaka ireo mbola tsy tara izany miverena nareo anatin'ny valam-bahoaka ary oka ny zavatra ny fampiresanareo amin'ny vahoaka ny tokony ataonareo dia ny fampandrosoana sy ny lalàna mifanaraka amin'izany fampandrosoana zany, izany no tokony masoana aloha. Efa reo ny mpamatsy vola efa manomboka ho tonga, izany hoe efa hiroso any amin'izany hoe fampandrosoana zany tsika, tsy anareo indray no hitsikitsika natao hivavahana indray no hipoaka ny zanak'akoho, miverena nareo anatin'ny valam-bahoaka. Manaraka an'izay dia manao antsoa izay amin'ny vahoaka malagasy mba ho tony. Mitonitsika satria misy ny rafitra eto amin'ity tany sy ny firenena ity mahatoky an'ireo tsika aleo amoaka ny hevin'ireo ny ACC no tiana tongavana amin'izay zavatra izay. Aleo ny ACC aneo ny heviny dia raha mahita eo fa antsanterina fa izahay ato ambalam-bahoaka dia efa nametraka hoe 5 taona hatrany amin'ny voalohany izay nefa mivoyan'izany 5 taona ny contrat amin'ny vahoaka sy ny filoham-pirenena voafidim-bahoaka io aloha 5 taona voeritreretina hoe tokony hisy izany fifidianana ara-demokratika zany fa tsy tokony andeha oloha zay ary tsy hitanay hoe inona ny fahotana mahafara fampandrosoana ary no entina na mahaolana natao anatin'le krizy rehetrarehetra hatramin'izao dia io izay hoe zahay volona hijoro hatramin'ny farany hiaro an'izay safidim-bahoaka zay, saro-piaro zay amin'ny safidim-bahoaka.